Misaotra an'Andriamanitra lehibe raha afaka manao an'izao fijoroana vavolombelona izao ary tena voninahitra ho anazy irery ihany. Nafahako milaza ny nanafahany anahy tao anatin'ny fahamaizinana, nanalany anahy tany amin'ny fahamaizinana, nitondrany anahy tao amin'ny fahazavany. Zaho dia olona tena tao anatin'ny fitiavana n'izao tontolo izao, tena tao anatin'ny filalaovan-dratsy, tena tia izao tontolo izao. Sabotsy lahady, sabotsy zoma dia mandeha amin'ireny trano fandihizana ireny, mandeha mijery kabare, mandeha manao karaoké, mitady fifaliana aty amin'izao tontolo izao, teny amin'izao tontolo izao, tia fiarahana amin'ny namana, tia rendrarendra, tia ny zavatra izao tontolo izao. Fa rehefa nihaona tamin'i Jesosy dia nampahafantariny anahy, nampahiratiny ny masoko, dia nampahafantariny anahy fa zava-poana ireny rehetrarehetra ireny ary tena fitaka satria fifaliana mandalo fotsiny ihany ary tena fahasimbana, fahaverezana satria be dia be ny voka-dratsy nateraka izany. Fa rehefa nihaona tamin'i Jesosy ihany koa dia nampahafantariny anahy fa tsisy fanameloana intsony eo amin'ny Kristy Jesosy. Fa rehefa miova fo manaiky mandray an'ilay tanany atolony iny dia tena fiainam-baovao indray miaraka aminazy. Dia tena nafahany tao anatin'izany rehetrarehetra izany satria taloha tena niaina tao anatin'ny fihetsaram-belatsihy, raha izany hoe sabotsy zoma izany mandeha any amin'ireny zava-poana ireny, dia lahady nefa dia mankany am-piangonana manadiodio fisainana fotsiny, fa tsisy zavatra voaray, tsisy zavatra afaka fa dia ny fahotana nentinao tao, fahotana hoentinao mivoaka ao ihany, ary vao mahay mitombo ary izany satria ianao mikatsaka fifaliana ihany fa tsy mahita. Dia tena diso hevitra teny amin'izao tontolo izao, fa tao amin'i Jesosy dia tena nahita fitsaharana, nahita fahasambarana, nahita fiainana satria Jesosy ilay fiainana. Dia tena hijoroako vavolombelona eto amin'izao fotoana izao, hanentanako ny tanora izay tena mbola ao anatin'izany zavatra teneniko izany, ary misy ihany koa raha nefa renim-pianakaviana ohatranahy, satria izany na tamin'ny efa renim-pianakaviana ary dia mbola tao anatin'izany zavatra izany. Dia tena hanentanako anareo fa ny fifaliana tsy ao amin'izao tontolo izao, tsy ao amin'ireny fetifety ireny, tsy ireny, fa amin'ny Jesosy ny fety, Jesosy ny fitsaharana. Dia tena manantona an' Jesosy. Manantona an' Jesosy fa izy manafaka antsika, izy mampahiratra ny masonao, dia ahitanao an'ilay fahazavana, analany anao ihany koa amin'ilay fahamaizinana, dia hanome fiainana ao anao izy ary fiainana be dia be. Dia tena misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tafajoro vavolombelona amin'izany satria tena voagejantsika taloha, voageja izany tiany izao fiainana izao izany, ireny tele, radio, hiran'izao tontolo izao tena tiany ireny, tena mpankafy ireny, tena tao anatin'ireny tanteraka. Fa tena izao tena feno ny fifaliako fa ireny tsy nahafeno, ireny fitapitaka fotsiny, sandoka fotsiny ireny, fa Jesosy ny tena fifaliana. Jesosy ny zaraiko aminao dia tena raha mbola voafatotra ianao, Jesosy mamaha anao satria namaha anahy izy, dia hovahany koa ianao raha manaiky anazy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany.